Ry pretandrazana malala manatena fahasalama tsara daholo nareo anetokantrano tsirairay avy. Araka ny nampanantenako anareo dia isaky ny lahatsika dia hanao rapport d'investigation momba ny paikady Russie en Madagascar hatramina tongavan'ny colonel Randrinerina eo amin'ny fitondrana. Episodetsika voalohany indrindra dia tamin'ny 26 mai 2026. Tafaka mifankahitsika dimanche farany teo satria nandray ny député Antoine Ragerson tsika teto amin'ny pesitsika. Angamba fantatrareo Infekirine générique an'ny série malaza Friends. Fatandray mitoraka ity dia amin'ny endrika Africa Corps. Ao anatin'ny vidéo io tsotra be ny avatra tiana pita. Hoe ny force russe zany dia namana. Mpiaro olona akaiky ny vahoaka afrikanina. Miaramila tonga nampy. Mpiara-miombina antoka tonga navitra. Izany indrindra no diniantsika androany. Tsy vidéo io tsy vidéo ana miaramila tsotra fotsiny. Fa vidéo ana propagande, vidéo ana influence militaire russe. Ny tanjona ny teny apiditra tsotra ao anatin'ny sain'ny olona hoe ny fisian'ny Rosiana ao Afrika dia zavatra ara-dalàna sy mahasoa. Toy ny fifanampian'ny prêt-à-pot ary mety ilana mihitsy aza. Dia azonareo zany fa amin'ity partie 3 ity dia resaka lohakevitra saropatsika. Machine de propagande russe en Madagascar ary zany dia mampametraka fanontaniana antsika. Ahoana na manano Rosia ny vahoaka malagasy anaiky anazy tsy kelikely. Ahoana ny fomba i-transformer an'ilay présence militaire au discours de libération. Dia ahoana ny fampiasan'ny fihetsem-potsika toy ny tahotra ny fahatezerana ny fanantenana mba hahatonga ny fisiany zareo io hoe tsy ho ekena fotsiny fa tadiavintsika tiatsika mihitsy zany. Zany hoe comment nos émotions sont utilisées afin de rendre non seulement acceptable leur présence mais aussi désirable. Dia mba hamalina an'ireo fantaniana rehetra ireo dia zarantsika roa ty fanazavany ty. Dia amin'ity troisième partie ty tsika dia iverina amin'ilay déplacement citeny tamin'ny novembre 2025 iny. Dia hojerentsika mise en place de la maison de la Russie, ny fivoaran'ny Africa Initiative en Madagascar, ary ny farany andinika Cyprien déplacement an'ny influenceur malagasy nakan'ily Russie. Zany hoe nous allons les analyser scrupuleusement. Dia amin'ny quatrième partie dia hiditra lalindanina kokoa itsika. Iresaka amin'ny propagande ny zareo mandeha amin'ny radio malagasy nefa déguisena ou émission culturelle mody atao hoe fandarana ara-kolotsaina, ny fananganana antoka politika pro-russe en Madagascar ary ny fametrahana fiofanana ho amin'ny mpanao gazety malagasy mazava ho azy à la sauce russe. Ho an'izay tsy mbola nahita amin'ny fizarana voalohany dia manasa anareo za hijery azy. Tamin'ireo vidéo voalohany ireo dia niresaka ny paikady russe tsika en 3 étapes. Dingana voalohany ny fampiasana fitaovam-piadiana, dingana faharoa ny fahatongavan'ny Africa Corps en Madagascar, dingana fahatelo ny fiarovana an'ireo olona fototra en refondation. Apportentsika koa ny conséquences en stratégie à long terme satria tsy resaka maramila fotsiny fa resaka ara-toekarena politique ary géostratégique koa. Ny fizarana faharoa dia mamaly ny fanontaniana hoe inona nomeny Madagascar ho takaniny. Ny mahazatra manasa anareo za hijanatra amin'ny farany ametraka laika izarana azy eratany dia s'abonner amin'ny page. Surtout rehefa manao vidéo momba ny Rosia dia be mihitsy manao signalement satria tsy njareo fantatry ny malagasy ny paikadiny zareo. Tadio fa rehefa maro tsika no matakatra dia sarotra amin'jareo ny manelingelina ny saitsika. Amin'ny fizarana voalohany dia fanresaka taminareo za ny momba ny diany siteny le diany nalaza be nakany Russie amin'ny novembre 2025. Zany hoe entre le 5 et le 10 novembre 2025. Dia amin'ny fomba officiel dia diara-panatanjahantena io dia io. Fa raha jerena akaiky dia mihoatra lavitra ny sport io diany siteny io. Nahita ny représentant ny Douma izy tamin'ny ministère arabahiny Rosiana ary tamin'ireo tompon'andraikitra politika hafa. Dia nametraka fifampiresahana momba ny fiara-miasa politika, kolotsaina, média ary toe-karena. Dia manontany tena za fa manina ny déplacement officiel sportif lasa niova déplacement politique si stratégique. Dia iza no nakatoan'io. Dia eto indrindra mahatonga an'io dia io tena hoe zava-dehibe, c'est là où ça devient extrêmement important. Satria io dia mamorona rafitra ara-kevitra sy ara-panjakana ahafahan'ny Moscou mametraka ny influence-ny maritra ao Madagascar. Ny 10 novembre 2025 dia niona tamin'ny Evgeny Primakov izy teny. Izy no lehibe an'ny Russotrudny Chestovo, agence russe chargée de la coopération humanitaire et culturelle. Dia mifanaraka ry zareo anokatra maison russe ao Antananarivo. Fanapahan-kevitra mavesatra be io. Mikasika amin'ny politika ara-kolotsaina sy ny firenena
ny endriky Madagasikara ary ny toerana omenan'ny Russie eo amin'ny sehatra iombona ny vahoaka. Ary eto misy adihevitra maro. Ahoana ny ahafahan'ny cité ny filohan'ny antemeram-pirenena andray fanapa-kevitra momba an'izany. Manomboka viana ny branche législative no manapa-kevitra momba ny fametrahana fitaovana diplomasia ara-kolotsaina vahiny ao Madagasikara. Asan'ny filohan'ny antemeram-pirenena ve ny mametraka fanokafana ny maison russe partenaire teza ministèran'ny raharaham-bahiny sy ministèran'ny kolotsaina. Raha afaka manokatra varavarana toy izao ny filohan'ny antemeram-pirenena dia aiza no miafarana ny anjaran'ny parlement. Ho s'arrête zany ny rôle ny parlement. De aiza no manomboka ny an'ny gouvernement. Où commence celui du gouvernement? Aitsika vahoaka tsy manontany an'izany fanontaniana zany dia iza ny anontany an'izany amin'ny plastika. Ankehitriny ary inona marina les maisons russes de Madagascar, ny maison de la Russie na hoe maison russe de Madagascar dia fitaovana fototra amin'ny stratégie d'influence russe. Amin'ny fomba ofisiely tsotra be ny andraikiny. Ampiroborobo ny kolotsaina rosiana, préparer conférence, séminaire, exposition, mampivelatra ny fifanankalozana ara-panabeazana manamafy amin'ny fifandraisan'ny vahoaka rosiana sy malagasy. Raha seho toy izany dia ohatrany hoe ara-dalàna daholo. Présenté comme ça paraît normal. Saingy manana tanjona ofisiely ny maison de la Russie. Ny voalohany manome endrika ara-kolotsaina sy ara-panabeazana ou stratégie d'influence. Faharoa lasa sehatra anitsiana izay iverin'ny Moscou ho fironan'ny élite africaine ho any amin'ny tandrefana. Raha tsorana zany dia tianjareo lazana amin'ny élite africaine hoe aza mijery Paris na Bruxelles na Washington na tsony fa jereo amin'izay i Moscou. Satria anatin'ny paikady Rosy tsy kolotsaina mihitsy fotsiny kolotsaina. Zany hoe la culture n'est jamais seulement de la culture. Elle est aussi un instrument de présence. Fitaovana ampisehoana fisina koa izy io. Fitaovana ananganana tantara sy fomba fijery koa. C'est un instrument de récit. Namafisin'ny colonel Mikhail ny fametrahana new maison russe io nandritry ny diany tany Moscou tamin'ny février 2026. Efa maninona ny zava-dehibe à Moscou ny maison russe. Fa maninona no atomboka amin'ny kolotsaina. Fa maninona no resahana ny langue, ny tanora, ny fanabeazana, ny hetsika ara-kolotsaina. Fa maninona ny tsy lazaina amin'ny vatana hoe géopolitika ary indrindra ara-toekarena ny tanjona. Ao anatin'ity vidéo ity mivaliny. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Araka ny lazan'ny Thomas Sankara dia ny kolotsaina dia fitaovam-piadiana mahery ao anatin'ny stratégie d'influence. Satria ny kolotsaina koa permet de rendre la présence russe acceptable. Ny kolotsaina no mahatonga ny fisian'ny Rosy mora eken'ny malagasy. Satria koa tsy dia iseho mpamatsy fitaovam-piadiana fotsiny na hoe mpandroba arena ny Rosianina. Tsy tiany oferina amin'ny Africa Corps fotsiny ny endriny. Tiany iseho mpiara-miopikatoka amin'ny fanabeazana izy. Ho toy ny mpiara-dia ara-kolotsaina, ho toy ny mpanohana ny tanora. Satria iza miara-mila avy any amin'ny Africa Corps zany dia mety hampatahotra ny vahoaka. Ny forme miaramila koa mety mampiahiahy atsika koa. Dia ny fandefasana fitaovam-piadiana mety miteraka fanontaniana. Fa raha cours de langue kosa na koa hoe fifanankalozana ara-kolotsaina, cela paraît inoffensif, ohatrany hoe tsy mampidi-doza zany. Fa ho an'izay olona mahafantatra rehetra dia amin'izany indrindra no miditra ny influence. Ary io varavarana ara-kolotsaina io no manokatra varavarana goavana be ara-média. Satria rehefa manomboka mipetraka amin'ny sehatra ara-kolotsaina ny Rosia dia afaka miditra tsikelikely amin'ny sehatra ara-média. Ary eo no miditra ny mpilalao fototra iray African Initiative. Noho izany dia ny DNC no manokatra vavahady goavana be idiran'ny stratégie d'influence médiatique rosiana izay mihodina manodidina ny African Initiative. Dia raha lazaina tsotra dia nanomboka tamin'ny DNC io African Initiative dia manomboka manaraka sy mandrakotra betsaka ny hetsika Rosia ao Madagasikara. Omeny endrika ara-dalàna sy ekena ny fahefana refondation.
Elle valorise les initiatives comme la maison russe. Zany hoe asandrany ny hetsika toy ny maison russe. Elle accompagne un récit de rapprochement naturel entre Antananarivo et Moscou. Hitanareo tsara fa ny ankamaroany source ampiasaiko, ny lohambaovao ampiasaiko de avy amin'ny African Initiative. Fa inona moa zany African Initiative zany? En fomba officiel de African Initiative de agence de presse russe natokana ho an'ny Afrique. Natsangana tamin'ny taona 2023 tany Moscou. Izy de miseho média natao ampafantatra kokoa ny afrikana amin'ny rosiana ary ampafantatra koa ny rosiana amin'ny afrikana. Miresaka vaovao, fiaraha-miasa, fifanankalozan-kevitra ara-kolotsaina ary fiaraha-miasa amin'ny vahoaka izy. Ny siteny de afrins.ru noforonina tamin'ny 13 septembre 2023. Ary zava-dehibe io daty io. Satria tao anatin'ny fotoana nanarenana sy nanandaminana ny influence russe, tao aorianan'ny fahafatesan'ny Evgeny Prigozhin sy ny fiovan'ny Wagner tsikelikely ou Africa Corps. De amin'izao fotoana izao de mahita affiche grand format tak'izao tsika ao Antananarivo. Ao no hita de zao ny voalaza amin'ny fomba ofisialy. Koa ankehitriny de tsy maintsy takarana izay ao ambadika ny African Initiative. Mba hatakarana marina ny tanjona ny African Initiative sy ny fomba fiasany de niantehitra tamin'ny tatitra lava navoakan'ny ministèren'ny rarabahiny britannika sy ny vondrona européenne sa. Fomba officieuse inona marina ny tanjona ny African Initiative. Quels sont réellement ses objectifs? De ny tanjona voalohany de ampanaiko hoe Russie des partenaires naturels piaro anti-occidental sy anti-Ukraine. De ny tanjona faharoa de ame endrika ara-dalàna ny fisian'ny Russiana donner la légitimité zany amin'ny présence militaire, diplomatique, culturelle ary surtout économique. De ny tanjona fahatelo de ananganana écosystème à long terme. Amin'ny alalan'ny kolotsaina, fiofanana, média, ny fandaharana amin'ny radio, ny sekoly ary ny hetsika pahabe maso. Fa mba ahafantarana an'io mekanisme io de misy fanontaniana tsotra tsy maintsy valiana. Iza moa ny ao ambadika ny African Initiative? African Initiative tsy media fotsiny fa rafitra misy ambaratonga roa. Ambaratonga voalohany de agence de presse any Moscou. Miaraka amin'ny rédacteurany, ny canaux Telegram, ny sitany sy ny contenu multilingue. I Artem Kourev no directeur ny African Initiative amin'ny fomba officiel. Artem Kourev de mpanao gazety sy rédacteur en chef ao amin'ny agence de presse African Initiative. Fa raha ny vaovao officieuse avy amin'ny vondrona européenne no jerena de aseho manamboninahitra ny FSB izy io, officier-ny FSB zany. Impliqué dans des campagnes coordonnées de désinformation en Europe et en Afrique. Zany hoe olona ao anatin'ny service secret russe voarohirohy amin'ny campagne coordonnée de désinformation any Europe sy Afrique. Ary eto tsy resaka asa fanaovana gazety tsotra fotsiny tsony zany no resaina. Zany hoe nous ne sommes plus dans du simple journalisme. Ny ambaratonga faharoa de ny modèle associative locale ao Afrique. Afrique Initiative de tsy mijana ho famoaham-baovao avy any Moscou fotsiny. Recruter, mobiliser sy miapprocher mpanao gazety, journaliste zany, influenceurs, blogueurs, étudiants, artistes, militants, fikambanana eo atoerana izy, association locale zany. Famaninina. Satria ny afatra hoentin'ny olona eo atoerana de mahomby kokoa no ny afatra avany Moscou. Ny influenceur eo atoerana de mahomby kokoa no ny article russe. Ny fandaharana amin'ny teny malagasy de manan-kery kokoa no ny média vahiny. Ao Madagasikara de
Ilya Kontanistov dia aseho solotenan'ny African Initiative. Izy no maneho ny endrika malagasy amin'io rafitra io rangahy io zany. Ary manomboka eto indray dia misy fantaniana ray. Ahoana marina no andaminan'ny zareo anty propagande ty ao Madagasikara. Mieritreritrisika hoe zavatra vaovao io satria hoe exclusive au Madagasikara, fa io modèle io dia modèle efa hita any Sahel. Tsotra be le modèle. Voalohany, apetraka aloha ny fiasana ara-kolotsaina. Dia avy eo dia amboarina ny fiasana ara-média. Manaraka izany dia manantona an'ireo influenceur. Avy eo miditra amin'ny andrim-panjakana. Manaraka izany mampiofana mpanao gazety. Ary amin'ny farany dia manampy ny fipoiran'ny relais politique. Dia izany rehetra izany dia manome endrika hoe miara-miasa normal sy naturel miaraka amin'ny Rosianina i Madagasikara. Fa raha ny marina dia samy manamafy ny hafa ny singa tsirairay avy. Izany hoe chaque élément renforce l'autre. Dia eto asika tonga amin'ny tranga mivangana voalohany. Ny fanandefasana influenceur malagasy tany Russie. Nahoana no nalefa tany Russie ireo influenceur malagasy ireo? Nahoana amin'izao toetra raha ara-politika zao? Izany hoe pourquoi dans ce contexte politique? Araka ny hitanareo amin'ny sary dia eo ampovoany hatrany Ilya Kontanistov. Tsaronareo angamba fa niteraka resabe tao amin'ny Facebook ty. Ary nametraka polémika maromaro. Influenceur anankifito no nianga ao anatin'ny cadre an'io dia io. Sotononiko ny anaran'ireo influenceur fito ireo fa hitanareo fantatranareo tsara. Fa zao fanontaniana lehibe. Nahoana i African Initiative no mifidy manokana an'ireo influenceur ireo? Nahoana izy ireo fa tsy olo-kafa? Satria ny profil an'ireo anankifito ireo dia mikombiner 3 éléments utiles pour une opération d'influence. Manana audience jeune, manana visibilité numérique, ary fifandraisana akaiky amin'ny vanim-potoana politika ny Gen Z zany, octobre 2025, ary tena zava-dehibe io. Satria ny influenceur malagasy dia mbola mahomby lavitra kokoa noho ny communiqué russe, satria ohatrany hoe afatra avy amin'ny fo tsy officiel loatra, tsy mikitika politika, ça paraît un peu plus personnel, zany ohatrany hoe c'est plus spontané, c'est plus personnel. Dia rehefa miteny ny influenceur hoe efa nitsidika ny Russie araka an'izay aseho amin'ny olona mihitsy ny firenena io. Dia cela donne une impression d'authenticité, ohatrany hoe authentique be zany le message. Ary zany indrindra no tadiavin'ny opération d'influence. Manova avatra ara-politika ho fijoroana vavolombelona manokana. Tonga soa eto amin'ny propagande d'influence russe. Ka izy ary no karakaran'io io fanjakana malagasy ve sa ny ambassade rosianina? Tsotra ny valiny African Initiative no karakaran'io io. Tamin'ny rafitra roa qui s'inscrivait dans un double cadre. Voalohany dia ny couverture ny 9 mai. Zany hoe ny andron'ny fandresena, le jour de la victoire. 9 mai dia date tena fototra eo amin'ny fahatsiarovana nasionaly rosianina. Io ny hatsarovana ny fandresena sovietika izay antsoiny rosianina hoe ady lehibe patriotique. Faharoa dia io dia tafiditra tao anatin'ny rafitra ny World Youth Festival. Dia inona moa izany World Youth Festival zany? Amin'ny fomba ofisialy dia rafitra diplomasia ampabemasao natokana ho an'ny tanora iraisam-pirenena. Tanjony ny amorona fifanankalozana ara-kolotsaina, fihaonana eo amin'ny tanora ary fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Ambadika n'io rafitra io dia mazava tsara ny appareil d'État russe. Ny World Youth Festival 2024 dia no karakaraina tamin'ny didim-panjakana navoaka ny filoha rosianina Vladimir Poutine. Dia amin'ny taona 2026 dia io événement io dia niorganisen'ny Rosmolodiez, agence fédérale russe pour la jeunesse. Io agence russe io dia manana teti-bola 19 millions de dollars. Ka eto indray tsy maintsy apetraka ny fantaniana marina. Fa maninona ny fanjakana rosiana no mampiasa vola be amin'ny festival iraisam-pirenena ho an'ny tanora? Fa maninona no manasa influenceur tanora africaine? Fa maninona no ampitsidiana ny Rosia izy ireo? Satria ny olona mi-influencer ny tanora
dia mi-influencer ny avenir ny ho avy zany. Mahay miresaka amin'ny tanora amin'ny tambazotra sosialy dia mahay mi-influencer ny opinion-ny. Dia izay mi-influencer ny opinion dia manomana ny décision politika ny ampitso. Petraka eto indray amin'ny fanontaniana hoe fa inona ary ny tanjona an'ilay dia. Dia amin'ny fomba ofisiela dia ny tanjona ireo influenceur ireo dia ny ampivelatra ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena eo anivon'ny tanora. Micrée fifanakalozana ara-kolontsaina, mampafantatra ny Rosia, manamafy ny amitié entre les peuples. Fa raha fomba officieuse kosa ny jerena dia l'objectif est beaucoup plus politique. Ny tanjona zany dia formena sy fidélisena zany ny relais d'opinion africaine afaka mamoaka contenu favorable zany ho an'ny Russie. Fanontaniana lehibe hafa, iza no nandovola? Satria ny didin'akan'ny Rosia tsy maimay pona. Africaine Initiative no niantoka ny voyage fa tsy ny fanjakana malagasy. Zava-dehibe io vaovao io. Dia tsika dia miatrika ny déplacement organisé, financé, encadré par un acteur d'influence russe. Noho izany dia izao ny tena fanontaniana. Inona no andrasan'ny African Initiative en retour? Nahoana no namatsy ny vola ny voyage ny influenceur izy ireo? Raha ny marina, inona no nataon'ireo influenceur malagasy tany Russie? Aharitra 10 andro ny dian'izy ireo. Ao anatin'io 10 andro io dia combiné formation médiatique tany Kaliningrad sy hetsika maromaro tao a Moscou. Ny 5 mai 2026 dia tonga tany Rosia ny influenceur. Du 6 au 8 mai dia nakany Kaliningrad ny zareo. Dia nanaraka stage de formation intensif atao amin'ny école des médias ireo influenceur ireo. Dia ny thème ny abordeny zareo était très révélateur. Ni consommation des médias, ni promotion sur les plateformes numériques, ni fomba fiasa amin'ny public cible, ni intelligence artificielle appliquée au contenu, ni adaptation de messages à différents contextes culturels. Zany hoe amin'ny tontolo ara-kolontsaina samihafa. Noho izany tsy visity touristique fotsiny nataony zareo tany. Fa nisy formation ary nisy objectif clair. Professionnalisena ny relais africains capable de diffuser des récits favorables à la Russie. Ny 9 mai dia nanatrika ny défilé tany Kaliningrad, défilé de la victoire tany Kaliningrad zany ny influenceur. Ny tanjona dia ny ampafantatra ny zareo ny lanja 9 mai amin'ny fahatsiarovana nasionaly russe. Dia entre ny 9 mai sy ny 12 mai dia il participe à plusieurs visites zany. Nitsidika toerana maromaro zareo toy ny musée du bunker sy ny musée de la victoire. Tanjona dia ny apiditra tanteraka an'ireo influenceur ao anatin'ny fitantarana official rosiana momba ny ady lehibe faharoa momba ny deuxième guerre mondiale zany. Ny fampidirana an'ireo influenceur ao anatin'io récit io dia Moscou dia manome azy ireo fomba fijery à la sauce russe. Dia avy eo koa dia ireo influenceur ireo dia nitsidika ny foibean'ny African Initiative. Noho izany dia tsy fitsidihana ara-kolontsaina fotsiny zany io dia io. Opération de soft power tena ampiarina izy io. C'est une opération de soft power opérationnelle. In Moscou transformé au relais du récit russe ireo influenceur ireo. Relais afaka miresaka momba ny Russie miaraka amin'ny code, ny langue sy ny crédibilité sociale de leur propre communauté. Zany hoe fatokisana sosialy ao amin'ny fiarahamonina. Ny tanjona dia ny ampiseho antsikera rehetra atao amin'ny Russie ho propagande occidentale ary ny fiarahana miaraka amin'ny Rosia ho toy ny fanafana amin'ny fiandriam-pirenena. Zany hoe toute coopération russe comme une libération souverainiste. Rehefa vita io dia dia ny site ny African Initiative dia nampisongadina ny fahatsapahany desikely an'le dia an'le voyage zany. Des gens vont souratra au les sites. Dans le cadre de l'école des médias, nous avons appris beaucoup de choses sur la Russie, sur les réseaux sociaux russes ainsi que sur le peuple russe. C'est dommage que le projet soit déjà terminé. J'aimerais bien continuer. À l'issue du programme,
j'ai monté une vidéo dans laquelle je compare les informations sur la Russie telles qu'elles sont présentées à l'étranger et ce que j'ai ressenti en arrivant à Kaliningrad. Je constate que toutes les informations sur la Russie sont fausses. Toutes les données diffusées ne visent qu'à noircir l'image de la Russie. Et je veux en parler, j'adore la Russie, a déclaré Désiré Kelly. Ça va t'aider, ça me résumer exactement les résultats recherchés. Ni chatom loan teskelia, y African Initiative, Ari, na vita, na mula vola tsara, ni sainy. De lasa niova amizay message. Diso daholo ny lazain'ny média momba ny Russie. Russie de victime d'une mauvaise image. Za efa tany de za efa nahita marina. Lasa vavolombelona le influenceur de lasa relais le vavolombelona. Ary lasa fitaovam-piadiana politika le tantara. Lasa mpamokatra tantara sy hafatra la relais. Ary lasa fitaovam-piadiana politika ilay récit. Tsara marina fa influenceur roapolo no solitena any Mali, Niger, Togo, Tanzanie ary Madagascar amty opération ty. Noho izany tsy tranga mitokana i Madagascar. Madagascar n'est pas un cas isolé. Ampahan'ny paikady africaine lehibe kokoa izy io. C'est un morceau d'une stratégie africaine plus large. Ny tanjona finale dia azahoana intervention na influenceur africain engagé à pro-Russia ohatran'ny Teskel. Il s'agit de Kémy Séba, un influenceur franco-béninois qui diffuse de la propagande pro-russe et anti-occidentale sur les réseaux sociaux. Juste après que la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, il a posté cette vidéo. Poutine veut récupérer son pays. Vraiment ? Le fait est que la Russie a envahi une nation souveraine et indépendante et a pris des parties du territoire ukrainien. Ce n'est qu'une des fausses affirmations que l'influenceur a partagées en ligne pour soutenir la Russie dans cette guerre. Son message touche de nombreuses personnes. Plus d'1 million de personnes le suivent sur Facebook et plus de 250 000 sur Instagram. Il fait partie d'un réseau croissant de personnes qui prétendent être panafricaines. Les recherches d'investigation menées par plusieurs médias internationaux et collectifs de sources ouvertes montrent que Séba a des liens étroits avec la société militaire privée russe Wagner, ainsi que d'autres influenceurs comme Nathalie Yam qui se surnomme la Dame de Sochi. Nathalie Yam est intervenue lors d'événements sponsorisés par le gouvernement russe. Rehefa voaofanareo influenceur reo de inona no mitranga. Rehefa miditra ao anaty Facebook, YouTube, TikTok, ny fitantarana, de ahoana ny hevitry ny olona, ny resy izany de ahoana ny hevitry ny olona. Efa hitantsika mantsy fa efa manomboka mampiditra tsikelikely. Ny Rosiana ao anatin'ny contenu-any reo influenceur reo. Inona ny contrepartie azon'ireo influenceur reo koa. Rehefa tafapetraka ao amin'ny média, ao amin'ny kolotsaina, ao amin'ny tambazotran'ny tanora i Russie, de inona no dingana manaraka. Ary indrindra rehefa manomboka mandefa récit momba ny Russie, ny fandaharana ara-kolotsaina ao amin'ny radio, mbola kolotsaina fotsiny ve zany. Rehefa ny mpanao gazety no ampianarina ny appareil d'influence russe, mbola fiofanana fotsiny ve zany. Rehefa ny antoko politika no mamerina ny teny, ny marika, ary ny récit an'i Moscou, mbola fitiavan-tanindrazana malagasy ve zany. Zay indrindra no jerentsika amin'ny fandarana faefatra de rendez-vous amin'ny lahady ho avy ty.